cercle vicieux. Rehefa ohatra ka mbola revo amin'ny fitadiavam-bola moa isika dia tsy misy ninona afaka teneninay amin'izany. Zahay tsy afaka manohitra satria tapaka fihinananay. Zahay raha iteny hoe mela taonareo fa rafitra maty io. Ohatrany hoe manakana anareo tsy amelona mivady aman-janakareo indray zay amin'izay fotoana izay. Ka tsy misy ninina afaka ataonay rehefa nareo ny mitsofotsofoka ao anaty rafitra maty tsy misy ninina afaka ataonay ankoatrany miandry ny fotoana izay tsy maintsy itsoahanareo satria rehefa mipetraka amin'ny tsiara-drariny dia miala amin'ny fomba mavaivay. Tsy mila esorina fa miala ho azy rehefa mipoaka ny atezeram-bahoaka satria tsy rariny loatra ilay zavatra mitranga satria izay foana manko ny gasy. Ary nisy député anankiray izay niteny foana hoe ny gasy manana fahatatesana goavambe. Fa rehefa misy andro anankiray iny poahany dia tena mipoaka tokotrany izy, mipoaka ny atezerany. Rehefa misy andro anankiray mipoaka ny atezerany gasy dia anjaranareo indray no mitsoaka amin'izay fotoana izay ka nareo no te hiaina an'izany karazam-piainana izany fa izahay zany dia manentana ny rehetra izay mbola sy tafiditra ao anatin'ny rafitra maty mba tsy tsotsotsotso, mba tsy tetateta ao. Saingy izao rehefa miteny ianareo hoe inona ary no iveloman'ny vady aman-janakay, rehefa ny fivelomanareo no ataonareo excuse eo alohanay ahafahanareo manao ilay hoe tsy afa manoatra izahay fa tsy maintsy mivelona vady aman-janakay dia tsy misy ninina afaka lazainay. Manentana fotsiny izahay hoe aza miditra anaty rafitra maty fa raha ohatra ka misafidy an'ilay vahaolana izay eritreretintsika fa takatritsika isika satria matoa konkoa io no lalana aleha dia efa mieritreritra hoe tena tsy misy ankoatran'io, tena tsy misy ankoatran'io matoa miditra ao. Tsy izahay efa manana ny asanay mahavelona ny tenanay mihitsy dia itenin'ny olona sasany izay tsy mahavelona ny tenany hoe aza miditra anaty rafitra maty. Ka dia volako lava kilalao mbola hoela ndray andro any rehefa feno ny kapoaka ny vahoaka malagasy dia tadidio re fa rehefa feno ny kapoaka ny vahoaka malagasy dia tsy mila esorina ianareo ao anatin'ny rafitra maty fa miala ho azy ianareo. Ka dia volako lava kilalao mbola hoela dia jerentsika hoe firy volana, firy taona no aharitra eo ianareo izay miakatra eo amin'ny fitondrana, miakatra ao anatin'io rafitra maty io amin'ny fomba tsy ara-draniny.